teny fantatsika ray aman-dreny loatra io. Teny miantesa amin'ireo mpitaiza, amin'ireo mpanabe. Ka voalohany amin'izany ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny raha miresaka hoe ray aman-dreny dia ao ny hoe ao amin'ny ankohonana, ny ray aman-dreny miteraka. Ao koa ny fiangonana, ao ny fiarahamonina, ny sekoly, ny mpampianatra sekoly alazy, mikasika izany daholo. Ary izy moa no miteny io teny io fa ny tompo Andriamanitra no tompony teny. Mitarika antsika ray aman-dreny hoe zavy ny ankizy, tary lalana izy. Eto amin'izay tsara izy, eto amin'izay mahasoa izy, eto amin'izay ambotsoana izy. Eto tary lalana amin'izay ijoroany. Amin'ny maha kristiana azy, amin'ny maha malagasy azy. Fa rehefa lehibe izy na dia antitra azy, dia tsy ala amin'izany. Ny fanaovana eny amin'Andriamanitra dia fanatanterahana ny sitrafony, fanatanterahana ny fitiavana, ary maneho ny fitiavantsika ny zanatsika raha manao eny amin'Andriamanitra amin'ny tenitsika. Izany hoe raha manaraka, manatanteraka ny teny. Fa ny tsy fanaovana, izany hoe ny fitenenana hoe tsia, tsy hanao tsy handray andraikitra, dia fandikana ny didin'Andriamanitra zany. Tsy fandraisana andraikitra no entiny, tsy fitiavan-janaka. Izany koa no ilazana azy. Fa ny fanazarana dia mitondra amin'ny fiainana. Hitantsika ny mpanao fanatanjahantena, raha misy ekipana foty anankiray ohatra, mialohan'ny hanaovany match dia manazatra ny tena izy. Misy fanazarany tena atao. Misy entraîneur mampianatra azy ny stratégie rehetra, ny tetikady rehetra, ny paikady rehetra, hoentina miatrika ny adversaire, ny mpifanangana. Dia na ianao mivoaka mandresy, na ianao mivoaka resy. Nare mety misy hoe matra an'olona. Fa eto amin'ity resaka ity, dia na ianao mandroso, na ianao miemitra, na ianao manao eny, na ianao manao tsia. Ka ny olona manontolo no voakasika ity teny ity. Amin'ny jiosy mantsy a, tsy mba zarazarainy tahaka ny ataon'ny Grika ny olona, hoe vatana na tena, saina, fana, fa vongana iray ihany. Kanefa dia tsy maninona fa ho raisika tahaka ny fisainantsika malagasy ihany hoe ny olona manontolo no voakasika ity teny ity. Dia ny tena, ny saina, ny fanahy. Inona no lalana tokony alehan'ny zaza azy? Inona io lalana io? Tsaroantsika ny tantaran'ny Jaona mpanao batisa. Ny aloha lalana ny tompo izy, nanamboatra ny lalana hatongavan'ny Mesia izy. Inona natao tamin'izany? Ny avoana hety. Io ny tenin'Andriamanitra, ny mpitontona alamina, ny meloka ahitsy, sy ny sisa. Ny avoana hety, ny lavaka tokotry. Izany hoe sary milaza ny toetrin'ny fiainan'ny olona reo. Sary milaza, sary manondrina ao anatin'ny fon'ny olona. Ireo teny reo. Ny batisa ny fibebahana, izay notorian'ny Jaona no ahazona manatona ny Kristy. Izany no lalana ahatongavana amin'ny Kristy. Mila mibebaka ny olona, mila manetry tena ny olona. Izany no toritenin'ny Jaona mpanao batisa. Batisa ny fibebahana mba anatonana ny Kristy mpamonjy. Izany no lalana tokony hitariantsika ny zanatsika. Koa ny tanjony teny na ny fikendreny io tenin'Andriamanitra io hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza, dia ny Jaona 7:7.
io no tanjona io no fikendreny dia mbola tenin'ny Jaona ihany manao hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy miaina. Jesosy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy miaina. Teny hitandrifiny zaza koa zany. Tsy maintsy hoe tsika amin'izany lalana zany izy hoe ampitombo an'i Jesosy eo amin'ny fiainany ao anatiny fa izy ny zahony tsy maintsy miaina. Ilay Adama ela ao anatiny tsy maintsy miaina fa Kristy no tokony hitondra ny fiainana. Dia tonga zaza manana ny fiainan'Andriamanitra io zaza io amin'izay. Tonga zaza mitombo ao amin'ny fahalalana ny Kristy izy. Mandroso amin'ny finoana, mandroso amin'ny asa tsara rehetra. Afaka miteny hoe fantatro izay inoko. Zany koa no fikendreny zao teny zao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray izy dia afaka hiteny hoe fantatro izay inoko. Fa raha tsy nampianatra azy no ray aman-dreniny, tsy afaka hiteny zany ny zaza. Fa dia ho zaza safiotra ho zaza tsy fantatra hoe manao akory na mankaiza ny fiainana. Inona ary ny lalana ary aiza? Aiza io lalana io? Zaro amin'ny lalana tokony alehany efa vaovany kely teo ihany. Fa ny lalana dia Jesosy Kristy. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ho ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Ny fiainan'i Jesosy ary no tokony ho fiainan'ny zaza, no tokony ho fiainan'ny tanora, no tokony ho fiainan'ny olon-dehibe. Izany hoe Jesosy fiainana, ny etikan'i Jesosy, ny fitondran-tenan'i Jesosy, izany koa no tokony ho hita taratra eo amiko. Fitondran-tena, etika, izay mifototra amin'ny fahamasinana, izay mifototra amin'ny fahamarinana. Izany no lalana tokony hanabeazantsika ny zanantsika ihany koa. Fehiny. Misy fiteny malagasy manao hoe zaza tsara taiza. Naleko tsika miteny hoe zaza ratsy taiza. Reto ankizy reto fa zareo tia ataony. Tsy mba mananatra azy hoe mitaiza azy ny ray aman-dreniny. Zaza ratsy taiza. Misy ny tsara taiza, ahoana ny andraisantsika an'izany. Zao no taizan'ny ray aman-dreniny azy ka aleo izy ianao amin'izao ny sasany. Mety hisy akagana ihany angamba raha miresaky tsika hoe zaza tsara taiza. Misy tranga anankiray ty resako anareo. Zanaka mpitandrina anankiray tao Antananarivo. Mety efa reniny sasany taminareo ny angamba ny tantarako azy. Tsara tarehy io zazalahy io. Eo amin'ny 12 taona teo. Tsara endrika. Ary malaza fa endrika. Tsy mba miteny ratsy. Tsara taiza, zanaka mpitandrina raha teo. Tsara taiza ao. Mbola tsy nanambady izy io. Ary ny Dorcas tao amin'ny fiangonana, ny fikambanan'ny vehivavy tao amin'ny fiangonana. Dia naniry daholo ny vehivavy, ny reny niteraka vavy rehetra hoe raha mba lasa vinantoko la ty zanaka pastora ty ka. Zaza endry, ho sambatra sisy. Ndray andro narary izy. Miditra hôpitaly dia nididina fandidina tsotsotra ihany appendicite. Dia rehefa didina moa ianao dia misy herin'ny fanafody izay mbola miasa rehefa vita ny opération. Ary tsy voafeny ianao ny tenanao fa mirediredy ianao, mitabataba ianao. Dia gaga ny fikambanan'ny Dorcas tonga namangy fa miteny ratsy ilay zazalahy. Miteny ratsy. Teny tsy mba fanaony amin'ny fiainana andavanandro. Na ny reniny aza tsy mbola nandre azy ny teniny zany. Dia gaga ny fiarahamonina, gaga ny Dorcas hoe fa inona ty? Asan'ny devoly ve? Sa inona? Tsy asan'ny devoly ry ambana fa zao.
ao amin'ny atidoantsika ao dia misy disque dur anankiray mihodina foana. Miresaka zao dia mihodina ny disque dur ao anatin'ny lohanareo dia mienregistre nareo. Na tianareo na tsy tianareo dia misy fitadiavana, misy zavatra voatahiry ao anatiny ao. Ka ity zazalahy ity dia zao mifanerasera amin'ny namana miteny ratsy izy. Mifanerasera ny manodidina azy dia ohatran'izany. Ankizy madiditra miteny ratsy dia io zavatra tao anatiny io no mivoaka. Misy zavatra hafa koa mivoaka. Ay zany ndreka ito ny tena fiainana ity zazalahy ity. Ay dia tsy hoe zay ny tena fiainana. Fa ilay zavatra voatahiry tao anaty tokony nofafana zay ratsy, tokony nesorina zay tsy izy amin'ny alalan'ny inona. Mila manadio ianao ny disque dur anao indraindray. Misy fotoana anaovana an'izany. Diovina amin'ny alalan'ny vavaka, diovina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay toriana. Matetika io tenin'Andriamanitra io tsy raisitsika indraindray nefa manana hery manadio, manaisitra zay tsy izy ao anatin'ny fonao io teny io. Ny fanasan'ny tompo toraka zany. Ny asa sy famparizana atao amin'ny mpiandry, ny fandroana dia amin'ny fanampiny koa zany. Mila diovina, mila sasana, mila fanadiovana isan'andro. Zaro amin'ny lalana tokony alehany za. Taritiny zany koa, ampianariny zanakao. Ho tia fiangonana, ho tia fivavahana, ho tia mianatra sekolalaty, ho tia manatona ny asa sy fampahirezana. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na dia efa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Adidinao zany ray aman-dreny. Adidinao zany ry fiangonana, ry mpampianatra sekolalaty. Ka zaro amin'izay lalana tokony alehany zany. Faharoa, ny toeran'ny tenin-drazana ny fanakazana ny ankizy aty Frantsa. Raha miresaka ny hoe teny isika, teny malagasy, dia tsy maintsy voaresaka miaraka amin'izany koa ny kolontsaina, ny riba, ny fisainana, ny fivavahana, ny fieritreretana, ny mozika, ny fomba mampanao sy ny sisa. Fa tsy mandeha ho azy ny hoe teny, fa mifamatotra amin'ireo izy. Mifameno amin'ireo zavatra voatanisa teo ireo izy. Ary misy tokoa fisainana sy fomba mifandraika amin'izany. Misy ny fanabeazana malagasy, misy ny fanabeazana frantsay, misy ny fanabeazana kristianina, misy ny fanabeazana sinoa, afrikanina, samy manana ny fomba fanabeazana. Mety misy zavatra iraisany ao dia ny teny. Fa saingy zao misy zay iavahany kosa. Ny antsika malagasy dia mahazatra antsika ny miteny mafimafy ny ankizy, ny mikasitanana, mikapoka kely azy indraindray. Maneho asiana, maneho fahefana. Ny tenin'Andriamanitra raha teo manamarina an'izany hoe ny zanaka tiana no anarina, ny zanaka tiana no faizina, ny zanaka tiana no kapohina mitsorakazo. Fita izany zany, tsika tatsinanana. Tsika malagasy dia tatsinanana. Dia zany no fomba entina anabeazana, hitaizana ny zanaka mba anoa, mba anaiky fahefana, mba anaiky ray aman-dreny, mba ho tia fivavahana, mba hanaja olona. Fa ny fanabeazana frantsay ilomantsika, misy ny zanatsika. Tsy tahaka izany loatra ve. Fa rehefa mikasitana anazy ianao, rehefa miteny mahery vaika azy matetitetika ianao, dia mety ho tonga amin'ny hoe resaka harcèlement zany, resaka fanaovana tsinitsinina ny zon'ny ankizy zany.
Ka dia mety mitory anao ny zanakao. Mety mitory anao ny mpifanododorindrina aminao. Satria mitomany foana ilay zaza ampijaliany ny ray aman-dreny ny andro. Mety misy manam-pahefana tonga tampoka mijery ahoana. Zany no zava-misy ihany koa aty Frantsa. Ka dia miatrika an'izany koa isika. Mety ho sendra an'izany koa isika. Rehavana. Ahoana ary ny fiantraika an'izany eo amin'ny fampianarana sekolaira ady. Fampianarana ny ankizy eo amin'ny sekolaira ady eo anivon'ny fiangonana. Dia misy an'ity document ity zany ho zaraina aminareo rehefa aveo. Tsy ho vakiko daholo izy ity. Fa ho vakinareo miadana, ho sainareo any an-trano. Fa ho tsifotsokoniko vetivety fotsiny ny zavatra sasany. Anisan'ny tokevitra zanakevitra ray ato hoe ray aman-dreny mpampianatra fiangonana. Dia misy resaka fifanomezan-tana anao. Zany hoe tompony anrakitra voalohany amin'ny fikarakarana ny zanany ray aman-dreny ny teraka. Dia araka ny teny koa mahakasika ny olona manontolo zany ny tena ny saina amin'ny fanahy. Adidiny no mampafantatra ny fampianatra sy mampianatra ny zanany ny amin'ny fianonan'Andriamanitra. Ao amin'ny tokantrano zany no manomboka. Tsy avela ho andraikitsy ny olo-kafa. Fa ianao ray mpianakaviana, ianao ray mpianakaviana. Manome ohatra ny zanakao. Amin'ny alalan'ny fanaovana fotoam-pivavahana isan-kariva na isan-kerinandro arak'izay nahazato. Alohan'ny sakafo, alohan'ny atoreny, zaro ny lalana tokony alainy zany. Eo ny sekolaira ady. Manana ny andraikiny koa ny mpampianatra. Tsy asolo ny ray aman-dreny mihitsy. Ny mpampianatra sekolaira hafa ihany ray aman-dreny niteraka. Ianao ny voalohany. Fa ny faharoa razon'izany zany ny mpampianatra sekolaira ady. Mahazatra antsika ny teny hoe taniketsa amin'ny fiangonana ny sekolaira ady. Zany hoe ireo ankizy ireo no avy ny fiangonana ratsy zay. Ireo no andimby antsika. Fa mila fitaizana izy, mila fikolokoloana izy. Noho izany dia mila ny fankatoavana sy ny fanampian'ny fiangonana. Arak'izany ny mpampianatra koa. Mba omeny fiofanana izy. Atokany sy atolony izy. Entiny ambavaka ary ampahireziny. Ampahireziny fiangonana. Ny mpampianatra sekolaira ady. Ary ny mpampianatra sekolaira ady fiangonana ity dia fantatro fa vita fiofanana daholo ny ankamaroany. Ary tena mahefa be ny fikarakarana sy fitaizana ny ankizy ka tohizo atsarao ny asanareo. Tokotelo mifanometanana amin'ny fijerena sy ny fitaizana azy ny ray aman-dreny ny mpampianatra ary ny fiangonana. Mifandray ireo. Ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny dia tsara ny anana ny mpampianatra sekolaira ady ny adresy na ny mailaka ny telefaoniny ray aman-dreny. Nareo misy mpampianatra tsy mahafantatra koa hoe aiza moa mipetraka ilay zaza ampianariny eo. Fa tokony anana-kariny kely ianao. Dia misy ny anaran'ny zaza ny ray aman-dreny, ny adresy, ny telefona, ny mailaka. Misy ilana zany ny fifandraisana. Satria tsy alefalefa fotsiny ihany io zaza io. Na alefa moto fotsiny hoe vita zindana moto fa mitondra zavatra izy. Tokony hitombo izy, mila fanaraha-maso izy. Ka ilaina ny fifandraisana mpampianatra amin'ny ray aman-dreny arak'izany. Ilaina ny fiaraha-miasa. Mikasika ny fandraisana ny ankizy, mikasika ny fitsipika dia vakio miadana fa tsy mazava kilany lety zany. Mikasika ny hoe ny fototry ny famonjena vakio miadana. Ny fampiasana ireo media mandroso amin'izao fotoana izao dia fantatrareo koa zany ireny dia tokony hitondra ny filazantsara ny fampianarana amin'ny ankizy. Fa tsy ihanina amin'ny zavatra efa lasa ela isika. Mety misy maso ihany. Fa ny vidéo, ny télévision, ny fijerena film. Ara-pilazantsara dia maso ny ankizy koa zany. Manokatra ny sainy, mampitombo azy amin'ny finoany. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na dia efa lehibe azy izy tiala amin'izany. Fa rehefa mijery télé manana fahasahina ny ray aman-dreny. Na hoe miaraka mijery amin'ny zanatsika isika. Dia nefa misy
film misy zavatra miseho eo amin'ny écran zay mamoa fady tsy tokony jeren'ny ankizy dia tokony andray fahefana andraindraiky andray aman-dreny hoe ity film ity raka izy andana matory fa tsy saza nareo ty na miaraka aminao izy ka misy zavatra tampoka mety miseho dia avadio ny tele ndraindray le ankizy milaza hoe velao andeha dady velao neny andeha misy an'izany koa ny sain'ny ankizy am'izao miazakrizaka dia ny sain'ny ny ankizy atao hoe 5 taona am'izao efa sain'ny ankizy 10 taona tamin'ny taona efa ela tany voatra miazakazaka ny fisainan'ny ankizy misy rivotra miainao anatina rivotra tsy madio isiky eto amin'ity tany ity eto amin'ity fiarahamony ity ao anatin'izany ny ankizy ka mila miaro tena mila arovana reo zanatsika reo mba tsy ho simba ny fahotana entin'izao tontolo izao dia miditra amin'ny atao hoe foto-dresaka isika tsy hoe zavatra mandalo ny teo aloha fa mifampitohy amin'izay olazaiko zao ihany dia hoe ny toeran'ny teny-drazana eo amin'ny fanagazan'ny ankizy malagasy aty frantsa inona ny zava-misy eo anivon'ny fiangonana sy ny sekolary zany dia amin'ny teny malagasy no anaovana ny fotoam-pivavahana liturjika amin'ny teny malagasy no anaovana ny asa sy famparirana tanteran'ny mpiandy ny fampianarana sekolary amin'ny teny malagasy zany no tokony ho izy satria fiangonana luterana malagasy aty Europe ny fiangonana luterana mijoro aty ny teny malagasy no teny ifampiresahany anaovany ny asany ampandrosoany ny raharahany andiniany ny raharahany toy izao ny vinavina aran-tarehimarika mikasika ny isa mikasika ny salan'ny isan'ny mpikambana ao amin'ny fiangonana aty Europa zany eo anivon'ny fiangonana luterana malagasy no resahako vinavina ihany izy ity fa tsy misy tarehimarika matotra tsy misy recensement mazava mbola azo raisina azo kirakiraina am'izao aloha dia arak'izay mba nieritreretako azy zany izy ity hoe ny isan'ny kristiana dia eo amin'ny 1250 dimampolo sy roanjato sy arivo isan'ny kristiana luterana aty Europa Frantsa zany Angleterre Belgique any Amerika avaratra Montréal any La Réunion mety isana miteraka fa rehefa kelikely dia eo amin'ny 1250 dimampolo sy roanjato sy arivo io zany no zato isan-jato dia io ny olona 0 aotra ka hatramin'ny raika amin'ny 80 taona no miakatra 1250 ny zoky olona dia ny 10 isan-jatony io 520 zoky olona antitra io zany raika amin'ny 80 taona no miakatra 10 isan-jato 125 ny isany ny olon-dehibe 70 taona hatramin'ny 80 taona dia 50 sy roanjato ny isany 20 isan-jato 20% ny tanora 625 50% 30 taona hatramin'ny 70 taona zany nanakelasenany hoe tanora ary ny ankizy dia 250 50 sy roanjato 20 isan-jato ny mpikambana 0 hatramin'ny 20 taona io zany ny ankizy voakasiky ty resaky ty 20 isan-jato ny isan'ny kristiana 250 amin'ny 1250 amin'ireo ankizy miisa 50 sy roanjato reo dia ny 50 20 isan-jato no teny malagasy ka misy izy ireo zay teraka tamin'ny Madagasikara ary misy niteraka taty Europa nefa ny teny malagasy miaraka amin'ny ray aman-dreniny ao an-trano ka zay no aiza ny teny malagasy ny 20 isan-jaton'ny ankizy zany 20 isan-jaton'ny 50 sy roanjato dia hoe ankizy 50 zany aloha mahay ny teny-drazana ny 50 isan-jato ny 520 am'zato isa zany dia mahazo zay lazaina ihany fa tsy miteny ary miambiny 570 isan-jato dia sady tsy miteny no tsy mahazo mihitsy zay lazaina zay zany tatak'izay no
taremarika azo lazaina amin'ny ankizy 500 miroapolo isan-jato mahafeno teny malagasy miresaka, ny 520 50% mahazoazo ary ny 30 isan-jato dia tsy mahazo mihitsy. Fanontaniana, maninona no tsy mampiasa ny tenin-drazana ny ankizy eo amin'ny fifanerasarany eo amin'izy samy izy? Maina tsy mampiasa ny teny malagasy ny zanantsika rehefa mifanerasera ohatra eo tokotany eo, fa teny frantsay ny fampiresahana, na rehefa miditra tam-piangonana na any an-dalana, misy ny menatra ireo namany hafa any am-pianarana, misy koa ny manana complexe kely menatra satria nahoana maninona izy menatra. Misy koa ny milaza fa zahay dia tsy malagasy fa frantsay, teraka taty zahay manana nationalité frantsay ny dadanay ny mamanay, zahay koa aveza ny fihevitra ao amin'ny sain'ny ankizy zany. Ny ray aman-dreny azy hoe mandatsaka an'izany ao anatin'ny sainy sa ahoana. Ao koa ireo izay menatry ny teny satria manana accent, misy accent kely dia menatra. Mihezantsika ray aman-dreny dia tsy samy ankizy manao dingana manohy ny dingana, fa imehezana izy dia vexé izy, ny alatsena hoe vexé. Kanefa hoe tsy azo raisina ho haingo teny koa ny hoe accent, azo avadika ho pozitiva koa izy zany. Hoe miavaka ianao manana accent mahafinaritra miaina accent-nao. Ny zava-misy mifanohitra amin'ny zanantsika malagasy zany dia zao hoe ny zanaky ny firenena hafa dia mampiasa ny fiteniny izy, ny marokana, ny arabo zany, ny sinoa, ny anglisy, ny sri lankais sy ny sisa. Ny teny ny fiteniny ireo ankizy ireo, tsy menatra, ny tenin-drazana izy. Tsy misy sakatsakana, tsy misy zavatra manahirana, fa dia ny ray aman-dreny raha teo dia mandray anjara mivantana amin'izany fitenenana ny tenin-drazana zany. Misy zany olana mitohy sy maharitra eo amintsika malagasy ny indrindra. Misy olana mitohy, olana maharitra. Anizy ary ny aditsoina raha tsy miteny ny zanantsika. Raha tsy lavina fa manana ny anjarany amin'izany ny ankizy dia miharihary kosa ny alesoana. Alesoana be, lesoka zany eo amintsika ray aman-dreny teraka. Zay tsy mandray andraikitra na miravoravo tanana na koa tsy mahatsiaro fa raikitra didy amin'ireo zanantsika isika. Araka ny ten'Andriamanitra nazavaina tamin'ny voalohany teo, raikitra didy ianao, aza miala andraikitra ianao. Eo anatrehana Andriamanitra, eo anatrehana ny fiarahamonina, tanabe, mpitaiza, ianao ny voalohany, ray aman-dreny. Santionan'ny kantony, misy antony vitsivitsy santiona zany reto amin'izay mahatonga zanantsika tsy tia na ampiasa ny tendrazana reto. Santiona ny nolazaiko eto mety misy antony hafa fantatsika. Ny tahotra ny ray aman-dreny fa sao tsy mahafeno teny frantsay ny zanany raha mampiasa ny teny malagasy. Misy crainte, misy tahotra zany amin'ny ray aman-dreny raha miresaka teny malagasy amin'ny zanako sao tsy mahafehy, tsy mahazo ny teny frantsay izy. Tsy mitombony io aia io zany. Betsaka mipandinika no milaza fa ny ankizy dia afaka mahafehy teny pirenena roa na telo na efatra aza, satria mbola madio ny fisainany, mbola afaka mandray zavatra izy no isika lehibe. Raha mihoatra antsika zany ny ankizy dia afaka mahafehy teny hafa, tsy tokony hisy tahotra mikasika an'io fa tahotra diso toerana ihany raha hoe miteny gasy izy ka tsy hafeny teny frantsay. Fa ao an-trano izy miteny gasy, rehefa mivoaka izy ny teny frantsay any am-pianarana, tsy tokony hisy olona io. Ny tsy fananan'ny ray aman-dreny sasany fotoana iresahany amin'ny zanany, be ny asa, reraka izy dia matory rehefa tonga an-trano, antony ray koa zay. Ny tsy fananan'ny firenena malagasy, eto Frantsa zany tranon'ny kolotsaina, centre culturel. Io koa dia manampy betsaka ny zanaky ny firenena anankiray amin'ny fijoroany, amin'ny maha-izy azy aty amin'ny tanin'olona tahaka an'izao. Ka ilaina nisy isin'ny centre culturel, ifamezivezeny ny ankizy, ny zanantsika, afaka mamaky boky amin'ny teny malagasy io izy, afaka mihindrana video amin'ny teny malagasy io izy, afaka mandray anjara amin'ny fihetsiketsehana culturel rehetra ao izy amin'ny teny malagasy, manabe vo
ary mandray mizara amin'ny namany koa izy. Ilaina ny fisian'ny centre tahaka an'io. Lasa ny fiangonana no misolo vaky miakarana. Ny fiangonana indray no mipetraka eo amin'ny toeran'ny centre culturel na dia tsy vocation na dia tsy antsy ny fiangonana zany dia voatery izy manao noho ny tsy fisiany. Ny tsy firakana na miarina amin'ny zava-misy toerana. Efa zay eo aloha dia amin'izao. Toe-tsaina tsy mandeha andraikitra koa zany. Ny faniliana any amin'ny mpampianatra sekolah dia ny andraikitry ny ray aman-dreny miteraka. Zany koa tsy izy zany hoe ataovinareo fampianatra ao zay fa reraka ny asa zay. Fa mila fiaraha-miasa.